dinio ny tenanao, dinio ny tenanao. Izay ny lohevitra nasako anao amin'ity androany ity. Fivaliana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no hitafako, hiantranoko, hiaonako aminao indray amin'ity androany ity. Tombontsoa lehibe ny miaraka aminao ary faly ihany koa isika tafaraka ny fiatanàn-tombany ho aminao sy ny ankonanao mandriso fiarahana izao. Hivavaka isika ringitriny. Rainay any an-danitra, misaotra anao izay no fitantananao anay tamin'iny alina manginay iny ka narovanao izay no mino toromasomamy foazanao indray afaka miona amin'izao andro vaovao izao indray. Tsy herinay natanjakay fa noho ny fitiavanao anay. Misaotra Tompo ny amin'ny zavatra rehetra. Mahatsiaro anefa izay ny tsy fahatanteranay koa mangataka famelan-kelo, koa mangataka fanadiovana ka ny fotoana izay ataony eto mba hitondra fitahiana ho anay ary ny fanena masina kosa no hitariky anay ho amin'izany timikely fanaovana izany. Dia mitenenina Jehovah fa vonina manakarivo izay hiaino anao minaran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Dinio ny tenanao. Ny andinina tao tadidina izay efa niarantsika nanomboka omaly dia amin'ny filazantsara ny liko atoko fa 4:10 ka ny andininy 2:10. Fa izay rehetra manandra-tena no ahetry ary izay manindry tena no asanatry. Teny manaitra izany, efa mahazatra izany, kanefa dia indraindray sarotra mampiatra azy. Ina ny antony araka ny resaka fanaovantsika maly. Tao tontolo, taonjato toanjakan'ny avonavona izao misy antsika izao. Ary izay no daridalany rahantsika mandinika hoe dinio ary ny tenanao. Amin'ny filazantsara ny liko atoko fa 8:10 manomboka ny 7 ka hatramin'ny 8:10 ny dinika fanaovantsika eto. Ho tantaraiko le izy. Nisy lehilahy anankiroa nakany am-piangonana mba hivavaka izy ireo. Andeha any tempoly ny vavaka nakany am-piangonana izy ireo. Manakaja le anankiray voalohany. Tsoro le aloha voalazany ten'Andriamanitra fa hoy izy hoe fariseo le anankiray voalohany ary mpamorehetra ny anankiray. Izany hoe tsy mitovy zany ny toerana misy azy ireo. Mivavaka amin'ny feo avo le voalohany, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany rehetra izay very fahananana. Manasongadana izay rehetra fantana fa mety eo amin'ny fiainana. Fa le anankiray kosa, ohatran'ny olona nailiky ny fiarahamonina. Eny aoriana eny izy no mijoro mitakò, mangano hoany ny masony, tsy samitraka akory. Mangano hoany ny masony no vesitry ny fahotana izay ao an-tsoro. Ary teo anjoro trano fiangonana no nipiditsihana amin'Andriamanitra manao Andriamanitra, Andriamanitra, mamindrafo amiko mpanota. Ahoana ny fiveranao ireo lehilahy roa ireo? Ary ahoana ny fomba fijery Jesosy azy ireo? Inona ny lesona azontsika raisina? Ry mpiara-midinika namana, mora dia mora amintsika ny manandra-tena. Indraindray aza dia mahazatra antsika ny mampafantatra ny hafa ny zava-bitantsika sy ny fahaizantsika. Kanefa reny rehetrarehetra reny tsy manova noviana ny fomba fijery lanitra antsika. Na dia ho tantarainao avokoa aza ny zava-bitanao, tsy manova ny fomba fijery ny lanitra anao zany. Raha ny marina aza dia mifanoatra amin'izany mety ho fijery lanitra antsika satria izy hoe izay rehetra manandra-tena no ahitra. Izao voalaza amin'ny filazantsara ny liko toko fa 8:10 andininy fa 4:10. Ho Jesosy, lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no amarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra-tena no ahitry ary izay rehetra manidry tena no asanatra.
manoro hevitra antsika ry androany Jesosy mba hifidy ny toerana ambany indrindra ka amela ny tompotrano anandratra atsika raha sitrany izany. Mihina tokoa moa zatra nytrango amin'ny filazantsarany liko toko 710 filazantsarany liko toko 710 ka ny andininy 9 sy 10 hoy izy hoe raha misy makanao any fampakaram-bady aza mipetraka any fitoerana aloha fa andreo isy olona nalaina zay mihaja kokoa noho ianao ary avy zay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe ome toerana io olona io ka de omenatra ianao ka afindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha manasanao, raha misy manasanao mandehanaka mipetra eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe resakaiza mandrosoa etsy aleoloha kokoa dia mahazo aja eo masony rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manidry tena no asanatry. Ry mpiara-midinika ny namana mahaminana tokoa mieritreritra zany ianao zany mba tonga de mipetraka iny aloha de misy mitena eririny fa le olona mihajaja no eto kanefa mahazo laza voninahitra kosa ianao raha toka iny erina nipetranao ka mozy le olona hoe atao iry aloha fa ianao irina iny toeranao manahoana tokoa zany zavatra izany. Ry mpiara-midinika namana tsy araka ny fomba fijerentsika olombelona ny fijeren'i Jesosy to mifampitsimbadika aza ampianaran'i Jesosy isika anety tena. Rehefa tena tsapantsika tokoa ry mpiara-midinika namana ny mahampanotantsika sy ny filantsika fantatrany Kristy dia anaton'azy isika satria matoky fa ho tanterana amintsika ilay tena ny Jaona voalohany toko voalohany 9:7 manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izay rehetra manetry tena no ten'Andriamanitra ka miaiky ny fahotany ho diovin'Andriamanitra izy. Zao anefa arakaraka ny anakikezantsika any Kristy no atsapantsika ny mahampanota sy ny tsy fahamendrehantsika. Fa ny vahaolana dia zao ny fampibanjinana ny Kristy ihany ny fomba tokana azo antsika izany famelana izany. Androany ary dia misy fanontaniana mipetraka amintsika manao hoe manahoana ny fijerin'Andriamanitra ny mpiavonavina. Raha le tantara ny jerena amin'ny filazantsarany liko toko 710 dia mazava ny valitenin'i Jesosy amin'ny 4:10 lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no hamarina noho ny anankiray ilay lehilahy nanetry tena vao niala tany an-tranony efa no hamarina. Iriko izao sy anao vao miala ao an-trano dia ho hamarin'i Jesosy. Amen. Izao sy anao mahafinaritra izany. Fa izao ny fijerin'Andriamanitra ny mpiavonavina amin'ny Petera voalohany toko 5 ka ny 5 dia hoy izy hoe fa Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'izay manitry tena. Andriamanitra manohitra ny miavonavina. Mampalahelo fa efa tafiditra tem-piangonana ny avonavina tafiditra amin'ny tontolon'ny vahoakan'Andriamanitra ny avonavina miditra ny fiarahamonina fiainao avonavina andao ialana ny avonavina. Misy olona milaza ny tena mpanaritian'Andriamanitra kanefa miavonavina tsy tsara zany. Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manitry tena. Ndeha no fanandramana isika ny amin'izany fanitretena zany satria ny fahasoavan'Andriamanitra dia tia ny arotsany ho an'ny tsirairay avy. Andeha hoentsika mbavaka izany tinio ny tenanao raha toka manana zany toetra manitry tena izany amin'ity androany ity tinio ny tenanao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izahay noho ny teninao androany ka nampafantaranao anay indray misimisy kokoa fa izay manandra tena ahetry fa izay manitry tena asanatry.
ianao manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manety tena. Tianay raha mba azony fahasoavanao izahay, satria fahasoavana no amonjenanay ko ampianaro izahay hiala amin'ny toetrany mieny avonavina fa kamamy kosa mitoetra manety tena. Dia tantany io izay androany aoka mba asehonay amin'ny fiainanay izany toetra manety tena izany. Tononona sy angatana vavaka amin'nara Jesosy. Amen.